aoka azavy fandarina eto mionja-peo viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'izay ora toandro ka hatramin'ny rora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena aoka azavy famererana amin'ny fitora arivo larobe fahatelo ambopolo ny volana jolay 2024 manantitra ny araba toko lahy sy toko vavy ho antsika rehetra manaraka ny onjam-peo viva amin'izao atoandro zao ka tafahoana soma tsara indray ao anatin'izao fandarana okazava izao kopatana ho antsika rehetra any ambanivohitra naiza tany ampitan-dranomasina tany anaty fiara any ambirao rehetrarehetra dia makasitraka makatelina trany efa miatrika izay fandarana okazava eto amin'ny onjam-peo ny viva izay mampatrika Indrianjanation eto amin'ny fanolorana mirabanao ihany koa mara amin'ny lafiny teknika andeha alohantsika ifampiaraban-kira ry mpiano ajaina hitra amin'ny akomovao misongadina aloha isika vetivety amin'ny akapobeny fanapozinana namozana aina maro isy ny tatitra sy fanazavana rehetra rahampitso alina io le rahampitso amin'ny valora alina zany amin'ny ainao manjery-panjakana dia samy asaina daholo mba manaraka an'izay mba mahita an'izay zavatra rehetrarehetra izay tsika baccalauréat ranja matematika mpianatra enina nahatratrarina formule tao anaty masinina fanaovana compte fialan-tsasatra lehibe misafidy fialam-boly tsy misitaka ny renivohitra ireo ray aman-dreny valan-javaboary nosy hara antsiranana dauphin miisa 20 hita faty irosona ny fanadihadiana siantifika ao anatin'izay akom-baovao izay faraparanatsika ny akom-baovao izay mba azo raha rambo malaza mitaraina ny fianakaviana mpitory sahirana amin'ny fahazoam-baovao raha fanabozina tsaka fatson'ny filoha eny avoloha hitondra fanazavana ireo minisitra voakasika olobeny mpanohatra nandefa taratasy teny amin'ny geny mitaky ny fiaraha-midinika izay ny vaovao misongadina nentina tamintsika ry mpiaino ajaina makasitraka makatelina indrindra tompoko hitondra tadalana kely sika fa ianareo miantso no iba-toerana amin'ity anio ity ary malalaka amin'ny faneho-kevitra teboka kely fotsiny no hoentina ao anatin'izay voalohany aloha iresaka momba ny angovotsika resaka jirama za manokana zany eto aloha rehefa nandinika sy nijery ny zava-misy rehetrarehetra dia maneho fisaorana sy fakatelemana ny jirama sy ny ministera pia ireo mpiasa ny jiramana ny teknisiana sy ny sisa satria mba misy akony misy vokatra kely efa mba azo tazana amin'izao fotoana dia ny ataoko hoe ny fienan'ny fatapatapahan-jiro eto zany mampirisika antsika rehetra mandinika tsara matoa nisy ny kisavorovoro teo ohatran'iny dia nahafantarana ny zava-misy rehetrarehetra ary ny tena zava-dehibe dia na iny fampiaino na ny jirama na ny fanjakana na ny olo-pirenena mpanjifa zany na iny fampiaino daholo dao zany lalana tokony izorana amin'izay zao dia ny fanotsiana sy ny fanarenana dia ny fifanampiana tena mpahendrena ny resantsika an'le izy eto ane tsisy azo tombontsono hoe andao petahana ny jirama andao petahana ny ministera andao petahana ny zao savorovoro zany
fa rehefa tojo tao anatin'le hoe ny fifampiresahana ny tady vahaolana zay ny tena zava-dehibe. Mbola betsaka ny mampitaraina ny olona eo ny facture sy ny karazany fa efa ao anatin'ny fantsiana sy ny fandarenana dia mba manantena zany mba manantena an'izay fiovana goavan'izay eo miresaka jirama eo amin'ny fahatapatapahan-jiro za tena tsoko zao amin'iny avaratrano iny zay efa manomboka mandeha le pompe tsy nantena letra fotoana ela be eo mara de misy fotoanany kely izy aloha efa zava-dehibe aloha zay hoe iny fa mba misy rano mikorina kely efa zava-dehibe zay fa efa misy tandindona zany hoe misy sehatra fandaminana goavana any atao zay zany zay le tenentsika hoe pozitivena foana ny zavatra rehetrarehetra mba hamparisidrisika bebe kokoa atsaratsara fa aza miaino zay tatasika ny mifanenjika sy mifanaratsy anina antsony tsy antsony fa mifahombiazana ny tadiavina satria zay mamaiky atsika miaraka amin'le filoham-pirenena fanarenana ny Madagasikara ary atratra ny tanjona hoe fampandrosoana mazava ho azy hafa mihitsy ny zavatsika androany satria be loatra zany le zavatra mifaomaofao ao anatin'ny saitsika de zay nasiko ezaka kely fotsiny jirama hoe bon izy sorana ao anatin'izay fandaminan'izay sa hita maso le izy mba azo tsapaitanana hoe efa misy fiovana efa misy fandaminana mafinaritra ny tokantrano jirama tsy hidirantsika intsony fa alondry zareo ny fampiarana ny lalàna ho an'izay manao tsy mety alondry zareo tokantranon'izy io zany fa ny zavatra mipaka amintsika olo-pirenena zay ny fanaraha-maso goavana atrehantsika zay mahatonga antsika eto amin'ny okazava miteny foana hoe mpanara-maso ny vahoaka malagasy ka tsy mamenatra miteny an'izany tsy mamenatra miteny an'izany de le fanazavana teknika be mety betsaka ny tsy de mahafantatra fa ny zavatra misy ho an'ny olona mahalala amin'ny ara teknika momba amin'ny fanazavana de mba mifampizara amin'ny olo-pirenena hoe zao ny tiany ambara momba an'izay de mba samy mba mafa zany zay fotsiny angeza zavatra tena tsotra be nge le zavatra takina amintsika fa tsy hoe raha manazava ny teknisianina anankiray amin'ny jirama de avy ny teknisianina anankiray tonga de hitsangana koa zany hoe tsy ao amin'ny jirama izy zany fa atyvenana hoe tsy me zany iny ndray de miteraka resabe sy fanakianana sy ny anina fa mifampizara de mitady vahaolana foana zay ny ataoko hoe savovory ny teo iny ilatona tsisy zavatra hivao anatin'ny savovory mihitsy za tena miteny anareo an'izany tsisy zavatra mivao anatin'izany mihitsy fitoniana ihany mahavahaolana de mifahaizana miatrika sy mijery manara-maso ny zavadrehetra tena nentina mihitsy zay resaka zay satria nahoana tsika zany rehefa mandeha mijery manadiady ny zava-misy rehetrarehetra iny mamantatra de zay tena azo zaraina sy azo tenenina satria nahoana micro ity tenenany ty ary ny mpiaino tena tsy azo fitahana ny mpiaino tena tsy azo fitahana mihitsy mety mbola misy ny lesoka singa fa mila manana koa tsika ny atao hoe faharetana hoe tsy tenitenenina foana tsika enjana be rehefa mahay oabolana emara ny zay maharitra no vonjena ny faharetana ny zava-dehibe anao zay mara natao trantso efa nirery sy ny sisa reny koa zany mba arahana reny fa tsy de hoe atao mpilivava fotsiny ihany hoe samy mahay baiboly samy mahay oabolana de samy miteny eny fa misy dikany daholo reny rehetrarehetra reny
dia izay no tiantsika ampitaina kely momba an'izay resaka jirama zay fitoniana ny zava-dehibe a dia ny fanaraha-maso a dia indrindraindrindra ny fifampizarana eo anivony zavatra mety sy ny tsy mety hijerena ny vahaolana hatrany hatrany fa ny zavatra misy ho am'izao ngamba samba mahatsapa ihany tsika hoe mba misy ny fienana amin'izay fatapahan-jiro zay eto anisan'ny tady vahaolana ngeza be mihitsy ary tena goavana ho an'ny jirama ny ministera ny travaux publics a tao anatin'le fitaterana an'le fitaovana ngeza be reny emara vahaolana daholo zany tena hoe mba hisorana mihitsy koa izy ireo tao anatin'izay satria tsy moramora koa manao an'ireny tena tsy moramora ary goavana be fa rehefa nahita an'izay vahaolana zay moa dia anisan'ny zava-dehibe zay a entina mamany olana misy rehetrarehetra amin'izay mba mimiena le olana dia ny tanjona mba tsy misy olana tsony momba ny resaka ministeran'ny asa vaventsika teo ndio miresaka fanamboaran-dalana sy ny sisa dia izay foana ny ataoko hoe mpanara-maso ny vahoaka malagasy anomboka elana zany zao le rivotra mitsoka ao anatin'ny mety hoe tsao na lainga na fanaratsiana sy ny sisa ndao elana zay fa rehefa misy zavatra tianao ho azo antoka tsara dia mijery sy manatry maso ihany ny zava-dehibe io zao vaovao ofisiany a hovitaina alohan'ny fivenisateka 20 kilometatra amin'ny lalambe mikodana dia anisy ambany jery ny tena fa mandeha ny asa isorana ny travaux publics koa isorana ny mpanamboatra an'izay lalan'izay fa dia zava-dehibe zay faharoa manarakaraka an'izay momba ny lalam-pirenena amboarina sy ny route nationale samy hafa za tena miteny hoe miasa ny ministère ny travaux publics ary tena mety hisy teny hoe tsy ampy ny tatitra na sahala amin'izany fa manao maximum koa izy ireo amin'ny tatitra amin'ny asa izay ataony ny valiny ihany koa zany dia zao raha ohatra Tomasina ny resahana dia raha hijery ianao zany hoe RN firy sy RN firy dia mivoaka ny vaovao reny dia ny zavatra tokony jerena manontany an'le olona ao Tomasina kosa mba manontany an'ireo hoe manahoana manamboatra an'le lalana any ve zareo dia mba mahazo valy teny efa amboarina efa madivadiva ho vita eo ampanamboarana sy ny izay ny fomba fijustifiena an'ireny fa tsy resaka be avadibadika ho fahaiza miteny sy fahaiza miresaka asa raha azontsika dia tiako tenenina le ministère travaux publics ary tena miasa manao izay ho afany sy ny sisa ny ato misy mamadibadika resaka dia lasa le olona mandray an'le izy rehefa avy eo tsy tafafantoka dia na tsy mahita koa tena tsaroako le namana ny antso amin'ny antso atarby indre mandeha hoe asa raha tadiditsika izy hoe etsyetsira be o zany nandehanany dia mandray telefona izy mampiditra crédit 10 dia mitatasiaka ny resaka base tulaire fa tena tsy hita le akory na kely ary le izy asa raha azonareo le référence tiako resahana ny zavatra tiana tenenina zany dia zao hoe hafa ihany le hoe mahazo ny tatitra mazava sy tena marina zay ny tena zava-dehibe fa tsy le hoe zao ny teniny anina dia zao mihitsy ny anina ohatran'izao sahala amin'izao iny le manahirana iny dia aza taitra raha ohatra ka indraindray ianao raha miresaka an'iny hoe zavatra tsy marina ny resahanao dia ampangain'ny olona ianao hoe mandaingy tsy milaza marina kay zany ny zava-misy ianao tsy mahita akory
fa le resaky ny olona eo no amboamboa zay le teneniko hoe amboamboarina le teny de amboamboarina le resaka de aveo de mivadika resaka fa de tsy mety fa za tena miteny hoe manao zay ho afany a amin'ny fanamboarana an'ireny lalan'ireny ny ministère ny travaux publics a ny pièce justificatif na ny fanamarinana tokony ho azontsika de zao ny olona nipotiny amin'le faritra sy le toerana ka eo aminy anamboarana ny afaka milaza sy manam-pirofo tsara hoe vita misy ny fanamboarana sisy amin'izay mba tsy tompotrano miony daholo tsika rehetrarehetra ao anatin'le izy fa le commande à distance de le manao fijery à distance tapina tsy mahita ininona iny zany elana mety hiteniny zany hoe bon RNC tsy nikarana de reny hoe efa nitenenitsika foana tamin'ny famakafakana hoe tsy moramora manamboatra manamboatra lalana any amin'ny ataontsika hoe manara-penitra anankiray any amin'ny 300-400 kilomètre any ingeka fotoana lava be no lany amin'izany ray zay afaharoa manarakarak'izay ny vola miasa amin'izany koa enjakenjana ka reny asa rehetrarehetra reny koa tsy mandeha raha tsy misy ny famatsim-bola de io koa nefa tsy azo atao mihitsy ny mampifangaro ny famatsim-bola amin'ny tetika asa hafa fa rehefa mba hoe lalana ny amboarina momba an'iny de ary zay ny tena hoe hiderana amin'ny fitondram-panjakana am'izao ao anatin'ny fitandremana goavana be mihitsy a amin'ny fanatanterahana ny asa sy ny fampiasana ny vola entina manatanteraka an'izay de mba hirariana koa ny tompona andraikitra ny anivon'ny commune sy ny fokotany sy anana an'izay toetsainy zay hoe tena mila mandeha amin'ny lalany tokony ho izy ny famatsim-bola rehetra zay azo fa tsy manaonao foana aza azotsika le zavatra ty zany manko lesoka daholy a maka famatsim-bola zala de aveo zavatra hafa mandeha any amin'ny zavatra tsy izy le izy de tsy vita le izy de ny zavatra teneniko de miverina foana zay mpanara-maso ny vahoaka niezaky ianao ny teny nahazo famatsim-bola tsika namboarana ny lalina ohatr'izao sana am'izao any jerena nefa manara-maso ihany le hoe aiza le lalana namboarina fa nakaiza daholo le vola nakaiza daholo le zao fa alao mba ampiasaina amin'ny fahamarinana fotsiny de zay le fanaovana politika zay ny tena politika tena izy zay miasa ianao an'ny vahoaka manatanteraka ny asa rehetrarehetra satria tena safidinao sy vision-nao ny ianao an'le izy de tokony hiatrika ny zavatra marina sy mahitsy ao anatin'le izy fa tsy manao politika mivilana de lasa voatsaran'ny olona amin'ny zavatra tsy izy fa ihany hoe manana fitandremana manana fatahorana tsy maninona manana an'izay hoe tsy te hanana olana zay de zay ny zava-dehibe ka iverenako fotsiny hoe amarino sy fantaro any apotiny any tsika nge mety manana fianakaviana ohatra hoe any Besalampy any mety manakaviana any amin'ny lavitra any de mandeha zany ny vaovao hoe amboarina ny lalana any ananina sana am'izao zany de mba mifampiantsika ohatry ny amboarina ny lalana any aminareo manao any efa misy fa de mba mahazo tatitra tsika efa tonga eto daholo aloha mivadikely sy ny anina rehetra zao a efa anina de mierina efa manomboka reny ny an'izay fa tonga manomboka manamboatra zareo a efa zava-dehibe mahazo an'izay tatitra zay de mba voapirofo koa amin'izay fotoana ny asan'le ministera fa ny tena olana eto amintsika manko de zao oa ampandeha oa de le ministera miasa foana manao zay ho afany de rehefa vita le izy zany voapirofo hoe vita le asa fialantsiny mibetsaka rehefa miresaka am'izay rehefa ka izao amoronana zavatra mampime daholo izy fa ny objectif de zay vita le izy vita an'le ministère ny travaux publics nandeha tsara ny famatsim-bola nanatanterana any vita somatsara le lalana
ny olona tsy te hieritreritra zianina antsony ianao ndray tsy mandainga fotsiny kay ianina kay zavatra nanamboatra mihitsy zareo vita somatsara izy ty ohatrohatran'izay zany le izy ka zay zany mba hifanapitsika foana ny hoe miezaka mamantatra ny tena marina any fotony any zay moa rehefa mandeha zay manao ny investigation sy mandeha mijery ny zavatra rehetra any ka rehefa tonga any fotony any mahita ny zavatra hoe hitanay marina zany de tena teneninay na zavatra mety io na zavatra tsy mety ka tsy hanenenanay ny milaza azy fa hoe zay ny tena marina de zay ny tena izy de zay ny mba hoe hifanapitsika rehetrarehetra fa satria tao-trano tsy vitany rery a mpanara-maso ny vahoaka malagasy mijery sy mamantatra ny zavatra misy rehetrarehetra any amaranako azy fotsiny de ny hoe eo amin'ny fiomanana amin'ny sadeky ihany koa ny fivorimben'ny sadeky zay atao eto amintsika ny filoham-pirenena moa zany ny voalohan'ny sadeky de samy mifantoka daholo ihany koa tsika ao anatin'izay satria anisan'ny varavarana angeza be mba mahafinaritra ny ireo olona mahita an'izany hoe filoham-pirenena malagasy no lasa président sadeky hafa mihitsy zany zahoana ema mba hafa mihitsy zany afaka mba kevokevoka miresaka amin'izany ao anatin'izay nefa tsy tsarovy tsara fa na lasa président sadeky ary ny filoham-pirenentsika tsy tombontsoa ny tena manokana ny tadiaviny ao fa ny tombontsoa-pirenena mihitsy io le fivelarana angeza be amin'ny iraisam-pirenena ary sehatra maro ny zavatra misy ao anatin'izay ka nahoana moa matoa tonga tamin'izany matoa voafidy satria io koa tsy resaka hoe mivory le firenena membre ao amin'ny sadeky de hoe bon andao ianina fa io mbola misy zavatra fampidiniana apetabe vao tonga amin'izany hoe filohan'ny sadeky zany fandresen-dahatra sy ny karazany ao anatin'izany ka donc zany ny zavatra anankiray koa tokony mba manamaizy azy tsika malagasy hoe aa manamaizy azy tokoa Madagasikara ny fomba fitantanana rehefa nentin'ity filoham-pirenena Andry Rajoelina fa tonga misehatra ohatran'izao sana am'izao de ny rariana de ny androso metsara hatrany fa tsy hitako mihitsy zay tokony andeha anakianan'ny olona taloha ny mpitondra anankiray rehefa miresaka hiteresaka amin'ny sadeky alazako am'izao raha moa nisy naninona fa de samy teny de zoany mihitsy koa am'izao zao manomboka amin'ny teny hoe alazako amin'ny sadeky resaka amin'ny président sadeky teny amin'ny sadeky nefa mahagaga de zany hoe ankalay indray le izy nefa tombo mingeza be ary zany asa moa izy zanga mbola sa hiteny amin'ny sadeky na ahoana efa atsika zao ny président sadeky de sakana ho azy hoe asa tsika tsy andeha ifanaratsy fanenjika tsona tsy any le problème zay te mbola te hanohy ny lalana tsy mety a toy izoany fa izy ihany mitady mivokany zay manohy ny lalana mety sy mendrika de toy izy ihany fa izy koa mitady ny vokany zay ihany io zay foana io amboarina mihitsy zany le toetsaitsika manomboko zao e fa tena betsaka tsika ny tena very a de mampalahelo nefa samy mba malagasy zao ihany tena marina betsaka amin'ny very ara-pitadiavana betsaka amin'ny very ara-politika betsaka tsy haiko tsony ny ilazana azy nefa samy malagasy zao ihany zany teniko zany akory tsy hoe ampy ilazana fa hoe zany zay ny marina fa raha misy tsy mety aloha hiverina amiko e tsy manino
fa ireo vahoaka malagasy rehetra io dia maniry amin'ny Madagasikara ho tonga ao anatiny hoe fandrosoana. Ny vahoaka any ambanivohitra tsy ninoniko mihitsy zay te hiaina amin'ny sehatra misy azy mba te hivalapatra tsara amin'ny fitadiavana zay misy azy any ambanivohitra any, ary ireo no mamatsy atsika, manampy atsika be da be mihitsy. Raha tsisy an'ireo tsika sahirana. Donc zany misy filesy mitodika any, mila jerena foana izy io fa aza atao an'ilay andeha manky tanindrazana fotsiny dia zay, indray mandeha isan-taona dia vita nitolotolotra kely. Fa ilaina mijery foana ny tanindrazana sy ny fiompiana sy ny tanimboly sy ny anina rehetra any, vao mametraka zavatra iray nge rehefa manabe vonin-tany zay marina mamboly voanjo kely ianao fa manabe vonin-tany zay efa ay na dia anao mba mahafinaritra mivera ity le voanjo namboleko, mba faly ery ianao am'le efa zava-dehibe zany ry mpiainao tsaina, efa zava-dehibe zany. Fa io moa samy manana ny visiony, samy manana ny asa tandrify azy, dia izay no kolokoloina ho tsaratsara kokoa hatrany, ho atongavana amin'le tanjona ho an'ny Madagasikara tsika. Hoentina fa ohatrany lasa fampitahorana, fitaitainana, aditsaina, korotana. Inona ny tombontsoa azo ny firenena amin'izany, dia inona ny tombontsoa azo ny vahoaka amin'izany? Ka raha hiteny ianao mpanohana amin'ny fitondrana, tsy alohan'ny mpanohana amin'ny fitondrana ve miakina amin'ny fitondrana misy zay azo ny antoka fa mijery sy mikondro isan'andro amin'ny lalan'ny fampandrosoana sy mifanatsarana ny firenena ary mitady vahaolana ho amin'ny fiainam-bahoaka, fa tsy andeha hampiditra olona, fa tsy andeha hampiditra olana ho an'ny fiainam-bahoaka. Mafimafy le fanehoan-kevitra nentin'ny olona satria nahoana zay ny tenentsika mpanara-maso ny vahoaka malagasy na inona ho ataonao. Donc zany le problème le fanoherana dia zao, fanoherana mandeha mitady toerana, fanoherana mandeha handrava fitondrana, fanoherana mandeha hitady seza, ary fanoherana mandeha sanatriny vava mialatsiny raha iteny an'ity andehanao valifaty. Tsy ilain'ny olona zany, ratsy daholo zany zavatra miseho zany, tsy zavatra tsara. Inona zany ny aporo entin'le mpanohatra? Problème mpianakaviana zay nge ny teneniko teto omaly, na le fianakaviana ary zao somary menatra mety hosorena ihany hoe fa maninona ary nijapijapiana ohatr' zany ty problème manay ty, fa zay mitady fotsiny hoe mba tadiavo re tompoka ataovy fanadiadiana iza ny olona navandoza nanapozina ny fianakaviana ka na tonga azy ho tonga tamin'ny fahafatesana. Zay ihany, ary mazava be ny zavatra apetraky le fianakaviana ny andraikitra hoetiny, ny tatitra hoetiny ho an'ny tompona andraikitra zay misahana an'izay. Zay ihany iny tadiavin'ireo fianakaviana ireo tamin'ny fanapozinana io hoe ataovy ny fanadiadiana iza ny nanao ny fanapozinana, zay no ilainay, tsy ampiverina amin'ny maty zay fa kosa mitary zay ny fampiarana ny lalàna ho an'ny olona navandoza. Un point, c'est tout. Fa misy mani dia na le fianakaviana somary ataoko hoe menatra ihany, somary sorena ihany, manoloana n'io perturbation be da be ataon'ny sasany io. Zany anie le problème misy, atsaiko mitombona ve zany resako zany sa tsy mitombona? Dia za eto manamafy ny tenin'ny fianakaviana fotsiny satria efa misy ny nametraka fitoriana mazava ho azy, dia mampirisika ny tompona andraikitra eo anivon'ny mpanao fanadiadiana ao anatin'izay hoe iza ny navandoza hiaran'ilay lalàna sahaza azy izy ao anatin'izay. Zay no fantatry ny olona zay, zay ny andrasan'ny olona zay.
zay ny andrasan'ireo fianakaviana fa tsy miditra any amin'ny resaka hoe tension ny havanay maty de asopy rano makatsy de asio sira asio carbonetra kely ty zavatra ty andehandeha ho any amin'ny resaka rapport na le fianakaviana ary mampalahelo lasa ataon'ny olona fitaovana izy mahatsapa an'izany ange ireo fianakaviana ireo mahafantatra an'izany ireo ary mahatsapa an'izany ary malahelo ireo ary betsaka ny malahelo fa mbola mananki-po amin'ny fitondram-panjakana izy hoe manamaha izy azy ny fitondram-panjakana ao anatin'ny andraikitra tandrify raisiny ho fanampiany anay ao anatin'ny fitadiavana ny zava-misy ao anatiny io zay fotsiny ka eto ny teny hoe problème be ho an'le mpanohatra de zay tsisy zavatra mahafalina ray fa zavatra problème daholo de fampitahorana daholo de tsy mba misy tombontsoa hoentina de fanaratsiana daholo de fanenjehana daholo de gaga ianao kazagaga raha ohatra ka manomboka ilan'ny olona tsisy nininona vokatsoa azo mihitsy reraka fotsiny le olona miasa saina amin'ny zavatra tsisy fotony tsy any de problème an'le olona kazavy ty resaky ty tsy any de aza taitrynareo raha ohatra ka hoe ny ao anatinareo mpanohatra ihany ny olona pombanareo no miteny ohatra do lasa mitady seza fotsiny koa reto pitarika atsika reto ohatra mitady toerana ohatra mitady anonga-panjakana ohatra mitady diso lalana andeha ho atseroa iza no victime amin'izany ndray makasitraka makatelona atsika rehetra raha riva fitora amin'ny famerenana toy ny mazatra sorana ianao e mara atao amin'ny lafiny teknika mampatrika andrianjanaso teto amin'ny fanolorana mandrapitafa mandrapiresaka ho an'ny rampitso indray velomatoa